Vaovao hafa tanteraka kosa indray misy ny fiaranasa matotra eo amin'ny DHL Express Madagascar sy ny Vivo Énergie ka afaka manatona ireo station Shell ny mpanjifa izay te andefa entana na eto an-toerana na any ivelany amin'ny alalan'ny DHL. Vita soniny maraina teo izany fifanarahana izany ko dia jerentsika ny sary mirakitra izay. Ny fanakekezana ny mpanjifa dia tanjona imbolan'ny Vivo Énergie Madagascar, pitsinjarany vokatra Shell sy ny DHL Express Madagascar sangana amin'ireo tolotra service express internationaux eto amintsika. Matotra ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny rotota ary ny maraina teo no miroso tamin'ny fanaovan-tsiny manamarika izany ireo tompon'andraikitry ny orinasa. Fantatsika moa zany fa fotoana ianantsika izao zany dia betsaka ny olona mila mandefa entana taratasy maika ary izay fiaraha-miasa izay dia rahana orinasa multinational anankiroa izay eto Madagasikara manao dia ny DHL sy ny Shell zany. Ankoatran'izay io moa zany ny service atolotry DHL ataonay disponible eny amin'ny station Shell rehetra manerana Madagasikara. Eo koa ny produit Shell ny carte zany izay voanavoakan'ny Shell karazana carte vaovao dia io no ampiasain'ny DHL miaraka aminay. Dia izay fikambanana offre zany anankiroa izay no atolotra ho an'ny mpanjifa eny amin'ny station Shell miaraka amin'ny DHL. Voatatitra izany moa ny entana lefa maika eto an-toerana na any ivelany amin'ny firenena mahery ny 200 maneran-tany. Ny androna ho an'ny tetikasa dia atoloka amin'ny tompo fivarotana lasanty Shell fo eto Antananarivo ary hitatra tsikelikely amin'ireo station service Shell mahenika ny nosy. Matotra ny fifanarahana izy eo amin'ny DHL sy ny Vivo Énergie Madagascar raha ny fanamariana izay mientsiny Mamira Kotondraibe, country manager ny DHL Express Madagascar. Naseho andrano ihany koa ireo fiara vaovaon'ny DHL izay avolenta tokoa ary miaro ny entana ao aminy. Nitoloran'ny avy anivon'ny Vivo Énergie ny carte vaovao Shell ny DHL, carte izay ampiasaina n'ireo fiara vaovao ireo.